Ny aretina démence sy Alzheimer. Miseo le hoe fampizitihana neny zao foana satria rehefa tsy manaraka ny eritreritro ohatrany hoe kizitina ny fiainon'ny olona ary zay le tsy tiako le aretina hoe lasa tsabatsabaky daholo le zavatra za liana foana an'le izy ka izay mantsy ny eritreretiko sao dia zay ve no Alzheimer. Nisy olona telo zany a nanantona dia miresaka an'le hoe voan'ny Alzheimer ve ny reniko voan'ny Alzheimer ve ny renibeko voan'ny Alzheimer ve ny dadako fa zao ny zavatra mitranga zany hoe tsy fanalana tena angamba n'le fianakaviana fa tsy fahafantarana mihitsy tena kizitina tsy azo ataony minina tsy azo atonona manana ny zafikely manjary mandositra etc tsara ny mbola azavaina kely amin'izay manodidina eto a te hamoaka ny alahelony izy te hizara ny alahelony izy hoe te hiresaka zay ny teneniko taminy nareo fa mba miresaka aminy mba manokana fotoana ve nareo miresaka aminy ka fa misy teleny ao zay tsy izay tompoko fa le nateraka le menaky ny aina ny tedaviny tia ny zarana ny tsy ambaratelony dia izay ngamba ny eritreretiko hoe masirana azy koatra misarika kely ny sainy izay fianakaviana zay hoe tsy ny vola sy ny arena sy ny fitaovana sy ninona ihany akory. Reniko le voan'ny Alzheimer tena nety-borona fatarana anazy zany dia ohatran'ny nisy zavatra tena impossible mihitsy ny zavatra ny teneniny dia teo ianao vao ohatran'ny eritreritra hoe tena marina ve izany zavatra teneniny izany. Resaka vola le izy ohatran'ny hoe tsy hita zany le vola dia izy ny teny hoe niditra tato hanina dia ohatran'ny tao amin'ny armoarako izy dia naka le vola dia nefa rehefa ny tediavinay le izy izay mpiray tampo dia tao ihany le izy fa tsara pirina dia nijery dokotera moa izay zany après izay neurologue tsy matsampy izy zany hoe voan'ny Alzheimer tsy matsampy izy hoe marary fa mieritreritra ny tena normal ihany izy fa ianao zany no tsy maintsy ohatran'ny hoe misadapy tamin'le zavatra eritreretiny. Ny amin'ny fikambanana zany rafitinina dia misahana ny marary ny Alzheimer na ny aretina toa azy ary ihany koa ny fianakaviana manana marary. Misy zany ny atelier d'activité ataon'ny fikambanana indroa isan-kerinandro izy amin'izao fa mbola manafikasana tombo an'izay zahay mba ahafahan'ilay marary miaina ao anatina sehatra anatina fiarahamonina kely. Mila zany ny marary ny Alzheimer enina dia hoe raha vataniko hoe tsy dia misy mandeha araka ny tokony izy tsony ny zavatra ataony manana an'izay eritreritra izay hoe mbola ilaina mbola mahavita zavatra ary indrindra hoe mbola misy zany fiarahamonina mila anazy mampiseho hoe mila anazy sy afaka nambitamby azy. Aiza amin'ireo indray ny tianao aza mireto raiso are raiso ino moa ny couleur io? Oui, bravo. Hatreto ny zavatra tena hitanay hoe sarotra ao amin'ny fandraisana an-tanana ny marary tsy dia ilay marary fa eo amin'ny fandresena lahatra n'ilay fianakaviana amin'ny filan'ilay marary hoe mba ho tonga matetika hiaina ao anatin'izany hoe fiarahamonina kely izany satria izay moa ny atolotry ny fikambanana mba ahafahany mandray ny tenany zany ho toy ny hoe olomendrika ao anatina fiarahamonina. Ny tena antom-pisian'ny fikambanana zany dia ny fanomezana fanantenana an'ireo fianakaviana sy marary izay misedra olana goavana amin'ny andavanandrom-piainana. Raha ohatra zany le marary efa tonga amina dingana hoe tsy mahafantatra intsony izay mety sy tsy mety, izay madio sy maloto, izay mandratra na tsy ohatra, mety vitan'ilay marary no manao ny maloto eny amin'ny toerana tsy ampoizina eny mason'nim-bahoaka ohatra na eny amin'ny toerana tsy eritreretin'ilay fianakaviana mihitsy. Kanefa noho io rehefa hoe aretina ka izay ny vokany ka hoe manaiky an'izay tsika
dia mora kokoa no mandray an-tanana an'ilay marary sy manazava ny olona izany hoe tsy fanahiniana ilay izy a. Ny fitadiana eo amin'ny olombelona dia tsy toerana iray no misahana azy. Anisan'ny toerana misahana amin'ny fitadiana toy ny atao hoe hippocampe zany ao anatin'ny loha, dia amin'izay fotoan'izay any no mahatonga ny fietsehana voalohany eo amin'ny atidohan'ny olombelona amin'ny resaka hoe Alzheimer. Mifameno zany ireo toerana maromaro ao anatin'ny loha mihodina ohatran'izao zany le fitarizana amin'ny fitadiana, dia rehefa misy anankiray voa dia mazava ho azy mora tratra zany ny fitadidiana raha oharina amin'ny sehatra maro hafa. Tadidio tsara fa raha vao enina sekondra fotsiny tsy tonga ny amin'ny toerana anankiray eo amin'ny atidoha ny rivotra dia efa manome takaitra izay. Ka lasa tsy miasa ny toerana iray na maromaro ao anatin'ny loha noho izay zavatra izay. Dia izay ny manome ny atao hoe accident vasculaire, fa rehefa ela ny ela kosa ka maromaro ilay izy dia mety manome ny atao hoe démence artériopathique na hoe démence avy amin'ny tsy fitezan'ny lalan-drà zany. Ny démence zany dia fikambanana aretina misimisy farafahakeliny eo amin'ny 9 na 7 eo izay mitovitovy amin'ny aretina Alzheimer, fa ny antony mahatonga azy no mahasamihafa azy. Raha misy dia misy ray isan-jaton'ny aretina Alzheimer no mety mifampiampita eo amin'ny taranaka, zany hoe héréditaire zany ny filaza azy, fa ny mifindra amin'ny vatana tsy misy na kely dia kely azy, tsy zany ny valiny. Ny aretina Alzheimer manko raha ohatra zointsika ny tantara dia ho an'ilay olona izay atao hoe fonctionnaire taloha na koa ireo olona niasa tamin'ny usine, le nanao ny atao hoe taylorisme zany ny filaza azy, janona tapoka ny asa dia hoe zotro ronono azay, tsy misy zavatra ataony intsony ny adi-tsaina tsy maintsy misy amin'ny fiainana, dia amin'iny fotoana iny zany no mipetraka tsikelikely ilay aretina mahatonga ny démence any aoriana. Any ampita amin'izao fotoana izao dia misy ny atao hoe université du 3e âge, zany hoe misy olona mihitsy izay retraity niala tamin'ny asany mbola manohy mianatra any amin'ny université, izay misy olona mitovy aminy mbola mitohy ny asa, mitohy ny fiainana, mitohy ny fiarahana amin'ny olona rehetra maro isan-karazany ahafahana miala amin'izany Alzheimer zany. Avy any Moramanga no misy anahako, araky nazavainao teo moa zany hoe tsy hoe antitra rery ihany no mety ho tratrany fa hatramin'ny tanora arakaraka, fa ny fanafodiny izy io ve mety azo faharitana hoe zava-maniry na fanafody comprimé ohatran'izay, mba tiako fantatra azafady. Na dia misy aza ny fikarohana maro eo amin'ny lafin'ny fanafody any ampitany dia mbola tsy misy ny mahasitrana ny aretina Alzheimer. Mizara roa lehibe ny fitsaboana azy. Ny antony dia satria mila olona maro, voalohany indrindra eo amin'ny fitsaboana eo amin'ny ara-tsaina, amin'ny lafiny accompagnement na fitantanana azy eo amin'ny fiainana andavanandro, satria tsy maintsy averina ampianarina ny fizotran'ny fiainana, ny fitondrana ny fiainana ary ny fiarahana amin'ny manodidina azy, indrindrindrindra ny tapaka sy ny namana ilay olona. Faharoan'izay dia misy ny fitsaboana eo amin'ny lafiny fanafody. Mbola tsy misy ny fitsaboana tanteraka. Misy ny fanandramana dia ny resaka vaksiny, fa mbola tsy tonga amin'izany tsika. Fa kosa ny fitsaboana izay tranga miseho, zany hoe arakaraka ny zavatra misy eo amin'ilay olona no hanomezana fanafody azy. Zany hoe raha ohatra izy ka manan-kitabaka tsy matory amin'ny alina dia tsy maintsy misy fanafody arakarak'izay. Raha ohatra izy ka hoe mikitika na mamono sanatria amin'ny andro atoandro amin'ny fianakaviana dia tsy maintsy misy ny fanafody izay omena arakarak'izay. Iny moa dia ny dokotera mitsabo ihany no manapaka izany resaka fanafody izany.
Hono a dokotera, mahafaty ve ny aretina Alzheimer? Ny Alzheimer zany noho ny sorotraretina izay misy eo aminy dia matetika eo amin'ny loza mety mahazo an'ilay olona, sanatrian'izany mianjeran'ny tohatra, sanatrian'izany mandrehitra afo izy ao an-trano, sanatrian'izany latsaka anaty rano, sanatrian'izany voadona mafy zany ny lohany na koa ny areti-po izay misy eo aminy no mahafaty azy. Hono a dokotera, marina ve ilay finoana hoe nola voan'ny Alzheimer dia mila safosafo sy tambitamby? Rehefa nandinika zany ny mpitsabo manokana ny ati-doha sy ny saina dia hita mazava tsara fa ny faritry ny ati-doha izay misahana ny fibaikona sy ny fandraisana andraikitra araka ny tenintsika teo no voadona mialoha indrindra ka ao anatin'izany moa ny fitadidiana. Ny maha olombelona ny olona dia ao anatiny koa ny fihetsem-po. Io zany ilay ati-doha atao hoe ati-doha iraisantsika amin'ny biby. Io no misahana indrindra ny fihetsem-po, ny tambitamby, ny alahelo. Ka izy io zany dia tara dia tara voavoa amin'io aretina Alzheimer io. Mazava ho azy zany fa ny fandraisana tanana n'ilay marary, fanolokoloana azy, fanambatambazana azy, fanafisafoana azy sy ny fampahafantarana azy fa misy olona miandraikitra azy, misy olona tia azy, misy olona afaka miaraka aminy ao anatin'izany dingana sarotra sy lehibe miatra eo amin'ny ainy zany dia zava-dehibe mihitsy eo amin'ny fanampiana ny olona voan'ny Alzheimer sy ny fanomezana toky azy fa tsy irery izy, tsy very izy fa tianao izy ary mbola mitohy ny maha ray aman-dreninao ankamaminao azy. Raha voatanantsika ny fahendrena malagasy, tsy ilay fahendrena anaovana kabary eto sy eroa ihany fa ilay fahendrena izay arahan'asa eo amin'ny fifankatiavana, fifanampiana, eo amin'ny fifanantonana sy ny fametrahana akaiky dia akaiky an'ilay zava-dehibe ny ray aman-dreny, manome anatra, manome toky, manome ny fahendrena ho antsika zanaka sy hatrany amin'ny faramandimby, dia izay ny zava-dehibe indrindra ahafahantsika miala lavitra amin'izany resaka hoe démence sy Alzheimer zay.